Misy fifanoherana eo amin'ny samy mpanao politika akaiky ny filohan'ny tetezamita hoy kosa ny Dr Vontsora Faralahy Malala filohan'ny antoko ziva. Ho an'ity mpanao politika ity dia midika fandikana ny antso nataon'ny filohan'ny tetezamita ny amin'ny fitoniana ara-politika ny fitsikerana ny Premier Ministre. Raha ny antso ny filoha Rajoelina fa tokony ho fianton'ny politika ny fetin'ny faran'ny taona dia mahagaga amin'izao fotoana izao fa lasa resaka politika no namaranantsika ny taona ary resaka politika mampiseho ny fisavorovoroana misy eo amin'ny mpanatanteraka na ny exécutif eo anatrehan'ny fanatanterahana ny feuille de route ary ny zavatra hita dia ny firaisambe raisam-pirenena dia hiditra tanteraka amin'ny atao hoe ny tsy ilatsahan'ny olona roa ireo ary zay ihany ny vahaolana ho an'ity firenena ity satria araka ny tenina izy iva raha tsy milatsaka Andriamatoandro Rajoelina sy Ravalomanana dia ilamina ny ity firenena ity ilamina ny le fifidianany tsy isy tsony zany hoe ny zao anao mpanelanelana na izao anao mpanelanelana fa izay ihany ny tena zavatra angatahan'ity firenena ity satria raha izao zava-misy ny Premier Ministre sy ny filoham-pirenena tsy mifanaraka ny ministre tsy voafehy ny Premier Ministre fa manao filazana hafa tsy manao compte rendu amin'ny Premier Ministre izy zany mahatonga Premier Ministre tsy mahalala hoe zao ty zavatra ty raha izany zavatra zany misy dia tsy misy mihitsy vahaolana ho antsika malagasy afa-tsy ny feuille de route ary ny atao hoe ny noho izany izaho izivo dia miangavy tanteraka ny filoha Rajoelina mba tsy ilatsaka. Ny resaka FFKM dia ohatra manalava an'le resaka fotsiny fa ny FFKM dia tsy ahavita ny velively raha izao zava-misy eto amin'ny firenena sy fifandrotana izao dia tsorona iziva fa manela zavatra io fa ny FFKM dia tsy ahavita ny intsony efa ny zarazara ny FFKM zao izy vao miezaka mifanatony mampiseho fahavononana nefany efa aingo diso amin'ny arivo ny an'ny FFKM.